Timpana etny pasteur Atovelo Roger. Ivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, manondrika ny lohanay sy ny tenanay ray manontolo manoloana ny voninahitra izay, ary miompanahy idera sy amin'ny voninahitra anao, ary isotranao amin'ny famindrapo sy fitiavana nasehonao anay amin'ny alalan'izao fahavelomana izao maraina izao. Fahavelomana izay mariky ny fitiavanao anay sy famindrapo omenao anay maimaimpona. Dia makasitraka re Jesosy, makatela satria tsy mbola navelanao faty ao anatin'ny fahotanay izay, fa tianao ny bebanay hatrany. Kondreto izay manantona anao amin'izao maraina izao amin'ny alalan'ny izao afatra izao, mandraisanay ny anitra, ny fampianarana, ary indrindra anapahanay ny hevitra amin'ny fanarahanay anao amin'izao fotoana izao. Koa midina Jesosy feno ny famindraponao ny androm-piainanay. Ankehitriny ara Tompo, ampahino ny tabataba manodidina anay, ary irao ny fanahinao masina ameno ny isa-tokantrano, ny sambatan'olona, ka mba handraisanay tsirairay aby ny fampianarana tandrify anay amin'izao maraina izao. Fasatana sy ny forovoany kosa dia didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velavian'i Nazareta, tsy hanan-keritsy hanapahivana amin'ireto zanak'Andriamanitra ireto. Fa fatorana amin'ilay rahasoan'i Jesosy Kristy, ary atsipy any amin'ny farihy rehetra afo any sahaza azy. Anao Jesosy Tompo ny ara-dalàna aminay eto, ka hiteny aminay isan'andro alavorary ny asa fanomponanao. Dia misaotra Jesosy eo, ko mitenena ary fa vonina iainanao ny mpanomponao. Amen. Dia ampifaliana trandriavana no idirako ao tantokantranonao amin'izao maraina izao amin'ny alalan'ity vatsim-panahy ity, ary anonako hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiadanana sy ny fahasoavana, ka ho marina aminao tokoa sy ny ankonanao ny teny hoe ho tahina ianao raha miditra, ary ho tahina ianao ranovoka. Amen. Androany ary dia ho Jesosy hoe biorena tsara, aza miova. Ka ny epistily voalohany soratany ho an'ny Tesalonianina, 4:4-5 sy 7 no andeha ifampitantanantsika ara-panahy izao maraina izao, ka hibanjinantsika izany lohahevitra izany. Tesalonianina voalohany 4:4-5 sy ny 7. Rehefa hita dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy, hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Amen. Ho ny hiran'ny mopera medieval izay riavana hoe iverina ny Tompo, efa nampanantena izany izy, tandremo sao raiky tory ianao anio alina, amin'ny foko manontolo ny antsoko hoe Andriamanitra, sao anio alina no tonga ianao. Ary dia nofarana n'izany tononkirana izany hoe andraso ao am-ponao izy. Dia rehefa mare an'izany hira zany dia mahatsiaro hoe nivadika ny andro, nandalo ny alina, tonga ny arivo taona, ary dia tonga ny 224, mbola miandry hatrany ny kristianina. Dia faly ery ny tsipiny manesy hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany, araka ny voalaza ao amin'ny Petera 2:7-5. Tsy misy na inona mitranga akory hatramin'ny nanambaranareo taminay izany fiverenana Jesosy izany, sy ny fampatahorana ny amin'ny fitsarana ho avy, aza manofiltsony ianareo, ary atsaharo ny fampitahorana anay. Fa hoy ny Baiboly mamaly izany riavana hoe
ny tompo tsy mahela ny teny fikasany. Ary azavainy eo ny antony mahatonga izany fanemorana izany dia hoe ny fahafaripony. Tsy toe-javatra fotsiny anefa no andrasantsika riavana, fa i Jesosy Kristy mihitsy, ary ny tanjontsika izay mpanaradia azy dia ny ho afa-pahotana ka andova ny fiainana mandrakizay, ary mba ho anisan'ireo izay hitsena azy any amin'ny rahona isika. Mba tanteraka izany tanjo izany anefa dia tena mila miorina mafy isika. Fiorenana izay misy fepetra tsy maintsy arahana eny an-dalana eny, fa tsy hoe izay tiantsika atao ihany no atao. Maro tamintsika kristiana tokoa mantsy no toa niala tamin'izany fepetra izany, eny na dia tamin'iny fety ny farany taona iny fotsiny ary mihevitra fa nahatratra ny taona 2024 dia olona afaka izay, olona vaovao. Misy ranom-panakanto iray izay malaza hoe tsarovy fa ny lalatsarotra ozy izy dia tery no lalovanao raha tsy ho very ho ianao. Maro ny olona nifidy ny lalana malalaka tamin'iny farany taon'iny ka toa sarotra ho azy ny verina hamonjy indray ilay lalana tery. Ary izay indrindra no tian'ny tompo-pahatsiahivantsika amin'izao maraim-baovao izao ny mpiaino malala isany. Aza adino hatrany fa mila miala amin'ny filàny nofo isika, mamoy ny zavatra tena mamy indrindra eto an-tany izay nisolo Andriamanitra eo aminao, ka manakana anao tsy ahatra hatramin'ny farany. Nefa izay maharitra hatramin'ny farany sy izay maharesy no andova ny lanitra, hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:7. Tsy aharitra sy tsy aharesy anefa isika riavana raha tsy manana fanorenana tsara sady mafy dia i Jesosy Kristy. Ary raha vao mivaona amin'ny Jesosy isika ka mitady zavatra fanorenana ny fiainantsika dia ho reraka an-dalana ary dia ho very. Foana moa no voalaza ao amin'ny Matteo 7:7-20 izay milaza ny fanoharany amin'ny lehilahy manaka-bana-tsaina izay manorina ny trano ambony vatolampy izay makatolo tenin'Andriamanitra. Ny vatolampy mantsy dia Jesosy, ary io tsy finoana fotsiny fa tena fiainana isan'andro. Fiainana isan'andro ka izay manao kitotoa dia manomana ny hoany amin'ny fahaverezana, manomana ny ho avy hoany amin'ny fiainantsika. Noho izany riavana, izao vao miandoha izao ny taona, miverena faingana amin'ilay fitiavana voalohany ary ataovy tsara ny fanorenana ny fiainam-panahintsika. Ataovy azo antoka tsara fa efa Jesosy no fanorenanao, fa tsy mbola mandony eo am-baravarana foana izy hatramin'izao fa 9 ny volana Janoary 2024 izao. So tokoa mantsy efa vaovao ny taona dia fanorenana vaovao hafa indray no misy ao aminao fa tsy Jesosy intsony. Fa raha mbola Jesosy marina tokoa ny fanorenanao ao dia Jesosy no ao anatinao, ary mino ao fa na ny fiteninao, na ny fihetsikao, ny fitiavanao namanao, ny fitafinao tamin'izao fotoana vaovao izao samy ahitana taratra an Jesosy avokoa. Tsaroa fa Jesosy dia masina, madio, marina, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 3:7-9. Dia mba ho hita eo amin'ny fiainanao izany rehetra izany amin'izao taona vaovao izao. Fa hoy ny soratra masina hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Izany hoe tsy ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Dia ampiatsay atsika hatrany ny tompo riavana hoe tadiavo ka tsao ny fahamasinana dia hita ny voninahitro ianareo. Dia jereo
sao ity zavatra ataoko ity tsy mitondray ho an'ny amin'ny fahamasina. Ity zavatra ataoko azahoako vola ity tsy mitondray ho any amin'ny fahamasinana ary tsy ahitako ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fihetsiko, ny fiteniko, ny fisainako re mitondray ho any amin'ny tsy fahamasinana ary dia tsy tazany ity amiko mihitsy hoe voninahitr'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany. Mila diniantsika zany amin'izao taona dia ny mendoza izao ry havana. Mba tsy ho fahazarana fotsiny ka fisainako sy ny fiteniko no mieritreritra fa hoe ato amiko tompo efa miorina amin'ny Jesosy aho, nefa tsy tazana akoriny amin'ny zavatra ataoko ny voninahitr'Andriamanitra. Ry hava malalo amin'ny tompo, ny olona tsy manana fahamasinana, tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mazava ho azy izany fa mankasitraka ny ota ao am-potsika isika. Nefa hoy ny mpanao salamo hoe raha mankasitraka ota atao am-poko aho dia tsy mba miaino ny tompo. Mankasitraka ota hoe fa tsy manota. Jereo ange ireto fanoharana vitsivitsy tanosaiko aminao ireto hoe betsaka mantsy ny olona milaza fa tsy misotro toaka fa mivarotra labiera na mitahiro whisky omena vahiny, tsy mandiha fa manome fitaovana andihizana, tsy mamadika fa manome fanampiana olona madika, tsy mankasitraka fahafisarapana madina nefa ianao indray no miteny hoe tsara ho any iny fa mahita solony ho anao aho, tsy mangalatra fa mividy zavatra avy nangalarina, tsy mamitaka fa manampy olona mba hamitaka, ary dia azonao tohizana lava zany lista nataoko teo izany. Ry hava malalo amin'ny tompo, mbola maro ny kristiana no miaina amin'izany karazam-piainana izany ka tonga amin'ilay hira hoe manao vavaka miambahamba, satria maro ny olona no tsy manota ety ivelany, mody endry fa ny ao anatin'ny saina manota tanteraka. Maro no mijangajanga ny eritreritra, mamono olona ny eritreritra, mankala olona ny eritreritra. Eny e, be da be ny zavatra ao anatin'ny sainy olona ao izay veriny fa mety nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary dia manimba ny fihavanana amin'Andriamanitra ka tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary dia tonga amin'ilay voalaza tery aloha tery hoe mbola mandondona kay Jesosy fa tsy mbola tena fanorenana ao anatintsika tanteraka. Ry hava malalo amin'ny tompo, vaovao ny taony, aokary ho vaovao ho any amin'ny fahatsarana ny tenantsika iray manontolo, ka adio fo, adio fisainana, adio ny eritreritra fa tsy ny ety ivelany ihany no mody matao madio fa ny ao anatintsika ao dia tsy maintsy mila diovina tsara amin'ny alalan'ny fibebahana tanteraka. Hoy ny voalaza ny Matteo 12:7-13 ry taranaky ny menarana fa avy amin'ny abiny ao am-po no itenenany vava. Ry hava malalo amin'ny tompo alalako isany io, raha tena Jesosy tokoa no nanorenanao ny fiainanao, feno fahamasinana ianao mandritra ny taona ity, ka tsy hiteny zava-poana io vavanao io. Ary raha tonga eny amin'ny rahona tokoa Jesosy na amin'ny fotoana na amin'ny fotoana inona dia efa manana antoka sy toky isika fa hiteny amintsika izy hoe raiso ny satroboninahitra ao ary midira am-pifaliana ao an-trano ny raiko. Miorena tsara ry havana. Raha mbola matsiaro ianao fa manalavitra an' Jesosy, miverena fa azavarina amin'ny lalana malalaka izay mitondra anao any amin'ny fahaverezana. Amen. Ivavaksika tompoko.
dia raha laza no atolotra anao ry Jesosy tomponay satria tsapanay hatrany isan'andro amin'ny alalan'ny teninao, no vatsim-panahy izay omenao anay isan'andro, ny lalana tokony izoranay mba tsy hahavery anay. Manana fomba maro ianao itenenana aminay foana fa diso angeny lalanay. Raha mareny anatrao teo izay, dia samy manongo tena tokoa satria rehefa mijoro manoloana ny olona, to masina, to endry, to tsara kainy ao ambadika ao, tonga amin'ny fitenenana hoe ambody ny tafy akanjo lambanondry. Jesosy malalo, menatra izay ny amin'izany. Ary izay indrindra mbola angatana ny fanahinao masina, manoro anay hiteny aminay, hibitsika aminay, hampatsiaro anay foana e. Fa anisany ho very izay, fa tsy tafiditra amin'ny lalana tery mihitsy raha tena ny tenanay mitsy lasarotra faharatsiana no entina manoloana anao. Ankehitriny ary dia matoky izay Jesosy fa andeha fanofanahinao, ilay fanahy ny fahatsarana, ilay fanahy ny fitiavana, ilay fanahy ny fanetretena hiasa atao anatinay ato. Azahoany manantona anao am-pifaliana ka tsy hitondra anay any faharatsiana, fa meanay ny fitahiana feno amin'ny lalana izay eo alehanay. Tiana avao isan'andro ny fanoloran-tenanay ho amin'ilay fitiavana voalohany foana izay Jesosy, le miredareda mihitsy fa tsy hangatsika na ho matimaty, kanefa rabirabiny Satana e. Ary izay no angatana hery fitiavana avy aminao, mba hanampy anay hiaraka aminao manatanteraka an'izany. Reto vahoakanao iaona amin'izao tontolo izao indray, dia matoky manana anao a Jesosy, fa hiaraka amin'ny tsirairay ianao, hiaro azy ianao, hibitsika aminy ianao, ampahery azy ianao, ary hitoetra ao anatiny. Mba tena ianao ilay fanorenanay, ka tsy angozozay na inona karazana tafiditra tady anampanjeranay. Jesosy malalo, amarinao aminay ara fa ny fitiavanao, ny fahasoavanao, ny famindraponao tsy ala aminay, ka hitenenanao aminay, nitsotranao masina hoe hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ka hitenenanao aminay Jesosy. Aza matahotra e, fa tako nombako amin'ny sesy nombako anao. Tsy hisy hajanona anao amin'izay tany alehanao. Fa zaho Jehovah no miteny, dia ho tanteraka izy zany. Mankasitraka Jesosy a, mankatela tompo, amarino, fa ianao no andronay, tokonay, ary mpanjakanay. Sotra fanahy masinao. Aleloia.